Voglio amizay vaovao ara-diplomatika izay hatrany noraisina tamin'ny fomba ofisialy androany. Teny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny Tetsy Anosy ireo diplomaty matianina 340 avy amin'ny andiany ilaina niofana natao amin'ny ENAM. Vola Ravavy sy Tsirakoto Arson no mitaritra hatrany izay vaovao izay. Diplomaty matianina 340 avy amin'ny andiany ilaina niofana natao amin'ny ENAM no niraisina tamin'ny fomba ofisialy androany teny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy teny Anosy. Anampisa ireo 550 efa perinasa izy ireo. Nisy olon-tena firenena malagasy any ivelany ary mandritra amin'ny politika nasionaly sy ny fiara-miasa amin'ny any ivelany ny diplomaty. Nandritra ny lanonana androany dia namaritra ny politika ny diplomasia malagasy ministra ny raharaham-bahiny Beatrice Atala. Politika izay mifototra amin'ny fitandrona ny fihavanana, fiarovana ny tombotsoan'ny Madagasikara ary ny fiandrianam-pirenena. Manana mampiavaka azy ny diplomasia malagasy dia eo amin'ny ezaka fanondraindrana sy fitandrona ny fihavanana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany. Soatoavina efa anantsika malagasy nateo izany. Fomba roa farafahatelo no mety isehoan'izany. Etsy andaniny eo amin'ny fanoanana ny diplomasia malagasy hatrany ny vahaolana diplomatika amin'ireo fifandonana iraisam-pirenena na conflit internationaux, izany hoe miainga amin'ny fampirarahana ary miafara amin'ny fifanarahana. Etsy ankilany kosa eo amin'ny toetry ny diplomaty malagasy izay fantatra fa olona tony, olona milamindamina sy misetrasetra ary mahalala olona. Faharoa manarak' izany dia mikasika ny fiarovana ny tombotsoam-pirenena. Mby ato an-tsaiko avy hatrany izay tenin'ny présidente Ramana izay manao hoe tsy misy izany mpinamana izany raha mbola ny fifandraisana iraisam-pirenena no resahana fa tombotsoa no misy. Ity fahapenity no tena zava-dehibe sy saripady riandiany ilaina. Utandrovan'ny diplomaty fatratra tokoa dia ny fiandrianam-pirenena. Miasarotra hoe ministra ny fifandraisana iraisam-pirenena ary ilaina ny diplomaty matianina indrindra sy hitondra ny politika ny diplomasia malagasy eto an-toerana sy any ivelany. Miantso ny fiaramianto ny diplomaty malagasy rehetra ny tenany ahombiazana ny fandraisana ny fivoriana tampony komeza sy ny frankofônia. Mavesatra ny andraikitry ny diplomaty kanefa raha oharina amin'ireo mpiofana nivoaka avy amin'ny ENAM mbola ambany ny marikarama raisin'izy ireo. Mitaky indrindra ny hanatsarana ny sata momba azy ireo ny sendika ny diplomaty malagasy.